manonona ny fiadanan'ny tompo ho aminao izay mpanaraka sy tapaka ny pazintsika Facebook sy ny YouTube amin'ity anio ity. Androany dia andeha hozaraiko amintsika ireo tombontsoa vitsivitsy azo avy amin'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra dia ny Baiboly izany. Maro ireo tombontsoa izay azontsika amin'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra, tsy ho voatanisantsika eto fa tombontsoa vitsivitsy no omeko antsika amin'ity anio ity. Dia ny fanahy masina ane hanome antsika ireo tombontsoa hafa tsikelikely ahafahantsika miorim-paka amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Apetrakintsika eo am-pelatanan'Andriamanitra ny fotoana amin'ny alalan'ny vavaka. Raha io misaotra satria nomenao tombonandro indray izahay ahafahanay mianatra ny teninao. Koa aoka ianao tompo no hiteny fa izahay ho mpanatanteraka. Amindrao fo izahay tsirairay avy mba ho afa-pahotana ka ho mendrika ho tempolinao anie ny fonay ahafahan'ny teninao miorim-paka ao am-ponay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay ny vavaka. Amen. Vokatry ny firoboroboan'ny teknôlôjia ankehitriny dia maro ireo zavatra mandalo eo masintsika, ireo boky azontsika vakiana sy ireo izay zavatra ahitantsika resorsa rehetra avy amin'ny internet. Fa mila mitandrina tanteraka isika ary ireo boky izay vakiantsika dia mety hitarika antsika andeha ho any amina zavatra tsy tokony ho andehanantsika satria maro ireo siansa izay manambara ny amin'ny zavatra tena hoe mifanohitra tanteraka amin'ny zavatra voalazan'ny Baiboly. Koa anio itsika dia angatahako manokana mba hisafidin'ny Baiboly ho teny izay ho boky izay safidintsika ho entintsika eo amin'ny fiainantsika satria ny Baiboly rery ihany no tena boky iray izay tena hoe tsy mba misy hadisoana, tsy mba misy izany hoe zavatra mampisalasala antsika izany hoe sao dia misaraka amin'Andriamanitra tsika fa fandrosoana ara-panahy no hitantsika ao amin'ny famakinan'ny Baiboly. Ny Baiboly dia izy irery ihany no boky izay hoe ilay mpanoratra azy eo akaikintsika miteny amintsika rehefa mamaky azy itsika. Ny boky rehetra izay azontsika vakiana amin'izao tontolo izao dia tsy mba misy tahaka ny Baiboly satria Andriamanitra no nanoratra ny Baiboly avy nampitainy tamin'ireo olona izay nomeny tsindrimandry ka izy irery ihany no miaraka amintsika rehefa mamaky ny Baiboly itsika ary tsy mba misy izany hoe boky nosoratan'olona izany ka hoe ho hitantsika miaraka amintsika eo am-pamakiana izany boky izany ilay mpanoratra fa ny Baiboly irery ihany no ahitantsika ny prezensin'Andriamanitra rehefa mamaky ny Baiboly isika. Dia tena hoe tombontsoa ho antsika ary angatahako amintsika mba handroso isika hamaky ny tenin'Andriamanitra mba hazoto sy hanana fanetretenany amin'izany. Dia rehentsika voalohany ny tombontsoa izay azontsika amin'ny famakinan'ny Baiboly dia izay voasoratra ao amin'ny Salamo 7:100 andininy 5:100. Salamo 7:100 andininy 5:100. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fanilo ny tongotro sy fahazavana ny lalako ny teninao. Fanilo ny tongotro sy fahazavana ny lalako ny teninao. Amen. Matetika tsika dia mieritreritra fa toy ny hoe marina ny lalantsika nefa tsy fantatsika izany hoe tena marina tokoa ve ny zavatra eritreretintsika amin'izany hoe marina izany ny lalantsika fa ny lalana iray izay ahafantarantsika izany hoe tena mandeha amin'ny lalana tsara tokoa itsika dia amin'ny alalan'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra irery ihany. Izy no toy ny hoe gida eo amin'ny fiainantsika ahafantarantsika fa tena mipetraka marina amin'ny lalan'ny fahamarinana isika. Izay izany tombontsoa azontsika voalohany amin'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra. Eny fa na dia hoe tsisy zavatra azontsika ary eo am-pamakiana ny tenin'Andriamanitra dia rehefa mandeha ny fotoana dia fantatsika fa Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainantsika ary dia tsy maintsy ahita tombontsoa amin'izany itsika, tsy maintsy hazava tsikelikely eo amintsika izay tian'Andriamanitra ambara amin'ny Baiboly satria ny fanahy masina dia miasa ary manadio antsika ny famakiantsika ny tenin'Andriamanitra. Tombontsoa faharoa azontsika amin'ny famakiana ny Baiboly dia izay voasoratra ao amin'ny Petera voalohany toko voalohany andininy 7:20. Petera voalohany toko voalohany andininy 7:20. Vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa efa teraka indray ianareo tsy tamin'ny voamety ho lo fa tamin'ny tsy mety ho lo dia ny tenin'Andriamanitra izay velona sady maharitra. Amen.
Hitantsika fa ny kolontsaina dia mandroso hatrany ankehitriny vokatry ny firoboroboan'ny teknôlôjia ve sa hoe efa manakaiky tokoa ny fahatongavan'i Kristy dia toy ny hoe miroborobo ny zavatra rehetra. Fa hitantsika fa ny zavatra marina omaly dia toy ny hoe tsy marina intsony androany. Dia nefa ny tenin'Andriamanitra ihany no mipetraka tsy miova, tsy mba miovaova, ary tena azontsika antoka fa ny tenin'Andriamanitra dia iray ihany ary io tenin'Andriamanitra io irery ihany tsy mba miovaova, azontsika antoka fa tsy hamitaka antsika eo amin'ny fiainana. Tombotsoa faharoa izay azontsika amin'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra koa izay. Tombotsoa fahatelo izay hitantsika ho jerentsika dia izay voasoratra ao amin'ny filazantsarany Jaona 9:1-30 ka hatramin'ny 2:30. Jaona 9:1-30 ka hatramin'ny 2:30 amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy Jesosy tamin'ny jiosy izay nino azy: raha maharitra amin'ny teniko ianareo dia ho mpianatra tokoa, ko ho fantatrareo ny marina, ary ny marina no hahafaka anareo tsy ho andevo. Amen. Eto ny tenin'Andriamanitra dia miteny fa manala ny fatorantsika, miliberatsika ny famakiantsika ny tenin'Andriamanitra. Satria Jesosy dia nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana ho famelana ny fahotantsika, izany hoe olona afaka isika rehefa mipetraka amin'Andriamanitra. Izany hoe na dia ninona fahotana nataontsika dia tsy tokony hanana eritreritrintsika hoe very isika, satria rehefa mametraka ny tenantsika sy ny fiainantsika eo am-tanan'Andriamanitra tsika ary mino fa i Jesosy dia nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana ho famelana ny fahotantsika ary miaina izany zavatra izay nataon'Andriamanitra ho antsika izany dia hitantsika fa miaina pahalalahitsika fa tsy manenjika antsika ny eritreritrintsika hoe mpanorota isika dia andeha hiafina sy hanalavitra an'Andriamanitra. Izany hoe tena afaka mipetraka matoky eo ambanin'ny elatr'Andriamanitra isika, eo ambanin'ny ahoana moa izany, ohatrany hoe eo ambanin'ny fiain'Andriamanitra, tsy amin'ny tebotebo sy amin'ny alahelo sy amina zavatra toy izany isika rehefa mametraka fa Andriamanitra dia nanafaka antsika. Tombotsoa fahaefatra azontsika avy amin'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra dia izay voasoratra ao amin'ny Hebreo 10:12-20. Hebreo 10:12-20 amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka isika hanatona amin'ny fo marina sy amin'ny fahatokiana be avy amin'ny finoana, manana fo voadio dia afaka amin'ny fieritreretana ratsy sy fo tena voasasa tamin'ny rano madio. Amen. Hitantsika amin'izany tenin'Andriamanitra izany fa ny tenin'Andriamanitra dia miasa ao am-pontsika ary manadio antsika ny tenin'Andriamanitra. Izany hoe afaka hadio ho afa-pahotana sy ho afa-keloka isika andeha amin'ny mpinoana amin'ny patokisana an'Andriamanitra rehefa mamaky ny tenin'Andriamanitra isika, tsy amin'ny pahakamoana fa ampahasotoana ary ampanetretena ihany koa. Tombotsoa fahadimy ho jerentsika avy amin'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra dia izay voasoratra ao amin'ny Deutéronomia 7:7-20. Deutéronomia 7:7-20 amin'ny anaran'i Jesosy. 7:20 azafady. Deutéronomia 7:7-20 amin'ny anaran'i Jesosy. Any Tompo Andriamanitsika ny zava-miafina, fa antsika sy ny zanantsika mandrakizay kosa ny zavatra ambara, mba hankatoavantsika ny teny rehetra amin'ity lalàna ity. Amen. Hitantsika fa misy zavatra miafina maro izay azontsika avy amin'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra, izay tena tsy ho hitantsika n'aiza ninona boky hovakintsika dia tsy ahitantsika izany zava-miafina izany afa-tsy amin'ny alalan'ny Baiboly irery ihany. Izany hoe arakaraka ny fahasotontsika famakiantsika ny tenin'Andriamanitra dia ahitantsika zava-miafina toy ny hoe trésor avy ho amin'ny fiainantsika, ho an'ny zanakitsika ihany koa araka ny voasoratra ny tenin'Andriamanitra eto. Izany hoe tena tombotsoa lehibe ho antsika izany famakiana ny tenin'Andriamanitra izany, satria manana ny trésor izay tiany ho ambara amintsika Andriamanitra ho entintsika mamakivaky ity tany fandalovana ity. Tombotsoa manaraka izay ho vakiako avy amin'ny alalan'ny
Famakinan'ny tenin'Andriamanitra dia izay voasoratra ao amin'ny Romanina 5:7. Romanina 5:7. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Izay rehetra voasoratra fahiny dia nosoratana ho fianarantsika mba hananantsika ny fanantenana noho ny faharetana sy ny fiononana avy amin'ny soratra masina. Amen. Hitantsika araka izany voasoratra ny tenin'Andriamanitra izany fa ny famakinan'ny Baiboly rery ihany no manome antsika fanantenana. Izany hoe raha ao anatin'ny olantsika, ao anatin'ny tebiteby, ao anatin'ny aretina, ao anatin'ny tsy fananan'asa, any anaty tranomaizina, ninonninona ataontsika, ninonninona olana eo amin'ny fiainantsika dia ny tenin'Andriamanitra irery ihany no manome antsika vahaolana, izany hoe manome antsika fanantenana fa tsy ho verimaina ny fikelezantsika ainao amin'ny tompo ary tsy ho verimaina ny famakiantsika ny tenin'Andriamanitra, tsy ho verimaina itsika amin'ity tany ity fa manana fanantenana itsika handrosoantsika any amin'ny fiainana mandrakizay, handrosoantsika amin'ny tsaratsara kokoa. Izany hoe ny Baiboly dia manome torohevitra maro ho entintsika miatrika ireo zava-misy amin'ny fiainana andavanandro. Tsy mba kivikivy itsika manana fanantenana hatrany raha ny Baiboly no vakiantsika. Tombontsoa manaraka izay hojerentsika amin'ny alalan'ny famakinan'ny tenin'Andriamanitra dia izay voasoratra ao amin'ny Isaia 5:10 ka hatramin'ny 1:10. Isaia 5:10, 10:10 ka hatramin'ny 1:10 ka hatramin'ny 1:10. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa toy ny rano norana sy ny oram-panala milatsaka avy any an-danitra ka tsy miverina any raha tsy efa mahavoty ny tany, ka hampaniry sy hampahavoakatra azy mba hahatonga ny voa ho an'ny mpamafy sy hanina ho an'ny mpihinana. Dia ho tahaka izany ny teniko izay alohaky ny vavako, tsy hiverina amiko foana izy raha tsy efa mahatateraka izay sitrako ary ambinina amin'izay ampandehanako azy. Amen. Hitantsika fa eto ny tenin'Andriamanitra dia miteny toy ny promessin'Andriamanitra izany fampanantenana omen'Andriamanitra izany, fa ny teniny dia tsy hiverina aminy raha tsy misy vokatra eo amin'ny fiainantsika. Izany hoe manova ny fiainantsika, manova ny eritreritrintsika, manova ny izay rehetra ataontsika hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny famakiantsika ny tenin'Andriamanitra. Mampanantena Andriamanitra fa tsy maintsy miova ny fiainantsika raha mamaky ny teniny itsika ary tombontsoa lehibe ho antsika izany, satria ninonninona boky vakiantsika averiko indray dia tsy ahitantsika izany afa-tsy amin'ny alalan'ny Baiboly irery ihany. Andriamanitra tsy mba olona ka handainga, izay ampanantenany antsika dia omeny antsika hatrany ary tena hitantsika mivantana eo amin'ny fiainantsika izany promesy omen'Andriamanitra izany fa rehefa tena matoky itsika dia tsy maintsy mahita ny voninahitran'Andriamanitra itsika ary tsy maintsy ho hitantsika ireo fampanantenana izay omeny antsika ireo, fa tena ho hitantsika mivantana eo amin'ny fiainantsika tokoa. Tombontsoa manaraka izay hojerentsika vokatry ny famakiantsika ny tenin'Andriamanitra dia izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny Hebreo 4:12. Hebreo 4:12 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra, ka maranitra noho ny sabatra roa lela ary manindrona hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy, ny tonina sy ny tsoka, sady mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainan'ny fo. Amen. Hitantsika fa ny tenin'Andriamanitra irery ihany no miambina ny fontsika, izany hoe tsy hanaovantsika zavatra izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, satria eo amin'ny fiainana itsika dia ny fontsika matetika mitarika antsika hisafidy zavatra izay araka ny fihetseham-pontsika, izany hoe araka izay zavatra miseho eo amin'ny fiainantsika, ny circonstance rehetrarehetra izay miseho amin'ny fiainantsika dia matetika ny fo mitarika antsika hisafidifidy zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fa rehefa mamaky ny tenin'Andriamanitra itsika dia tsy mivily lalana itsika, fa na dia hoentin'ny fo ary itsika dia tsy maintsy tafapetraka foana itsika amin'ny lalana izay tiana hitondran'Andriamanitra atsika, satria ny fiainantsika dia feno olana, feno fifaliana, feno zavatra maro isan-karazany dia mety ho ambony ambany. Fa rehefa tena mifikitra amin'ny famakinan'ny tenin'Andriamanitra itsika dia tsy mivilivily lalana gauche na droite fa tsy maintsy tafajanona amin'ny lalana izay tian'Andriamanitra hitondrana antsika hatrany isika. Izany hoe tena lalana tsara ho antsika ny famakiantsika ny tenin'Andriamanitra. Farany
dia hojerentsika izay voasoratra ao amin'ny Korinthianina voalohany toko 7:1-20. Korinthianina voalohany toko 7:1-20. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy misy mahay mametraka fanorenana hafa afa-tsy izay efa eo dia Jesosy Kristy. Amen. Maro ireo olona manao interprétation momba ny Baiboly, manoratra momba izany, fa tena tsara raha hoe ny Baiboly mihitsy no vakitsika, satria eto dia satria mbola misy hevitr'olombelona ireny matetika, fa ny Baiboly irery ihany no tena hoe tenin'Andriamanitra. Izany hoe mila mijery tsika izany, na dia hoe misy ary ireny olona izay manoratra zavatra momba ny tenin'Andriamanitra ireny dia mety ho misy ho diso ireny, fa mila mijery tsika hoe tena mifanaraka amin'ny Baiboly tokoa ve, mijery toko sy andininy maro itsika mifanaraka amin'izany, tena mitombona tokoa ve ny lazain'ilay olona ao anatin'ilay boky vakitsika, sa hoe misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra satria olombelona ihany tsika. Fa ny tena fondement tena tsara ho vakitsika dia ny Baiboly, dia anjarantsika ny mamaky hatrany satria tombontsoa tsara dia tsara ary maro, tsy voatanisako ankoatra ireo efa tarihan'ny fanahy masina antsika teto ireo ny tombontsoa azontsika avy amin'ny famakiana ny Baiboly, fa ny fanahy masina anie anazavany fomam-panahintsika dia ampazoto antsika hamaky ny Baiboly dia ahafahantsika mandray tombontsoa hafa amin'ny alalan'izany, fa hivavaka ary isika. Raha eo misaotra anao izahay satria nomenao fotoana nahafahanay namaky ny teninao ary namakafaka momba ireo tombontsoa izay azo amin'ny famakiana ny teninao. Tompo, aoka anie izahay handroso hamaky ny teninao, ary na dia tsy misy ary ny zavatra azonay amin'ny alalan'izany, dia avec le temps izahay hazoto hamaky ny teninao hatrany, ary hametraka fahatokisana ao am-ponay izahay, fa tsy maintsy hiova ny fiainanay, tsy maintsy hiova ny fomba fisainanay, tsy maintsy hiova izay rehetra eo aminay rehefa mamaky ny teninao izahay, ary hifikitra aminao. Tompo malalo eo omeo hery izay tsirairay avy ahafahanay manana fotoana hamakivaky ny fiainanay eo ambanin'ny fiahianao. N'aiza misy anay Tompo, dia aoka ny teninao no fanilo ny tongotray ary fahazavana ny lalanay, ary tsy ho variana amin'izao fiainana izao izahay, fa hanana fotoana iresahanay aminao, hanana fotoana makinay ny teninao. Ianao Tompo niasa amin'ny tsirairay avy, fa indrindra izay mamaky, izay miaino ity teny izay nozarainay eto anio ity. Ianao mahalala izay momba anay tsirairay avy Tompo, koa ny herinao anie no hiaraka aminay n'aiza misy anay. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanononana sy angatahana ny vavaka. Misaotra raha zanaka fanahy masina fa ny voninahitra ho anao rery hany mandrakizay. Amen. Dia mirary soa ho antsika rehetra izay amin'ity anio ity, ny voninahitr'Andriamanitra anie hamirapiratra any amintsika tsirairay avy ihany n'aiza misy antsika. Amen.